Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Ya, voalohany dia tena sy voninahitra atolotsika ho antompo ilay naharitokana nahary ny tany aman-danitra. Etoanao dia faly miarahaba koa any babanay, babantsika, baban'olo iabiaby, baban'ny Toliara, mon colonel Fanampera, izay avy nitsarana tamin'ny ya 2 heures et quelques zay, ka nomena sazy mihantona 3 taona. Amiko manko zany c'est intimidation. Io tsy vahiny. Iny le nataondreo anahy teo tamin'izao nisamborondreo arbitraire raha zavatra tsisy dikany ary tsy etsy anatin'ny lalàna. Nomendreo 3 mois plus 6 mois plus 6 mois. Isatsokajiny aby. C'est intimidation comme ça sanatsy atiresaka amin'ny ray aman-dreny fa tamiko hoe hampilia vava fa tsy nampily vava kony. Fa noho ny hoe iny raha nataondreo mélange avec tout ce qui iabiaby nataondreo na appel téléphonique ino après iny ino nahatongahy niala an-tanindraza satria tialy atao an-kazava fa laha mialy tena an-tanindraza ao ka mialy anaty fonjany maro zay iabiaby zay. Hitatsika ro mbola rajaona, hitatsika iaby gadra politika iabiaby reny tsisy raha azo atao. Iny farany raha lahy mahery iny areto ro ny azo dikan'izany tsisy fandresena zany fa ny fandresena manko zany libre ary miarahaba azy koa oeto manararaotsy. Fa io raha nataondreo an'io ray aman-dreny io c'est intimidation io ary tsy anatin'ny lalàna. Déjà olo 70 ans nisambory tanatin'ny posy fa tsy tanaty action tena tena mitoera hoe nanovan'ny fitokona na famoriam-bahoaky. Après n'izay sambotra tsisy proof ka namboranao azy olo anatin'ny posy andeha hody atana an-trano ngany samborinao dia zao zavatra boakinao hoe sazy mihantona 3 ans. Ino aculpation ny azony ino le hadisoa sy le fandikan-dalàna nataon'io hanomezanao azy sursis 3 ans. Olona 70 ans plus ary olo manamboninahitra officier colonel tao an'ny gendarmerie ary nahavita asa nanao ny adidy nanombo fanjaka nanombo firenena nanombo vahoaky ary nandamy an'io firenena io nandamy an'io ataoko firenena satria iny tapany antsimony nalaminy zany colonel Fanampera zany. Mais bon io zavatra nataonareo fa reo ray aman-dreny io ro nomenareo sursis fa tsy persi Fanampera ary tsy Andry Biahary ta Madagasikara tanareo sursis. Un an après nomenareo mandat d'arrêt fa tsy hisakanay tsy hanao zay raha tianay atao ary tsy hisakanay hitolona hatram'ny farany. Hamafisiko avao ho anareo gasy zay mbodondro ary mbobado ary mbo tsy ampisahina io mampolipoly hoe bekoretaky betomany Andry Biahary tanaty. Mba fantatsinareo masafa natonanareo Gasikara hoe ino fanontaniana napetrako amin'ny général Zélé io nahatonga ina lahelo ary ny ranomaso koa ny ranomaso tsy fatahora. Zaho ane atela France ino mahatahorako ny Zélé, ino mahatahorako fanjakana. Zaho aty protégé, je suis un réfugié politique ici. 10 ans titre de séjour comme la France teto, protégé par la convention de Genève. Donc si sera hatahurako mahakasika an'izany ka hoe aplace dranomaso fa le valim-panontania izay nifafany Gasikara fafany Real TV reo anaran'olo ray petsapetsa izay tsy nalefany Gasikara tsy nalefany Real TV nefa nihenitsika ny direct anay amin'ny Gasikara iny
hoe haboaky ny abiaby na ino ary nangata hity sa sianaran'olo fa za tsy nanaiky na nisy anaran'olo ary ny valim-panontania hoe mba ino décision nao manoloany corruption manoloany io zavatra rehetra ny miaramilanao gendarmerienao mandeha miescorte bois de rose miescorte volamena miescorte devise miescorte vato soa manerana Madagasikara hivoaka ny firenenao tsy andraikitsiko zany izy fa sécurité no andraikitsy fa tsy mpanaramaso ireo harenam-pirenena zay mivoaka zany ve tsy ampalahelo anao un chef de gendarmerie chef ny firenena io ministre ny gendarmerie mamoaky valiteny karaha zay aminao manao akory fonao ao hoe sécurité filaminam-bahoaky ny anazy fa tsy sécurité hanaramaso ny fivoahany harenam-pirenena de raha nantoniako izy de hoe raha zany valiteninao zany ray aman-dreny heny ny taranaka mandimbinao mety ho faly ve reo sa mety alahelo rô am'izany rehetra zany satria kakaina avy aminareo nampirodana amapikorosorofahana anty firenena ty zaho i départ zéro tamy babako ao ny zanako koa i mila départ zéro samby mahay fitondran'ny fiainany fitondran'ny fahefany fitondran'ny asa zay atao le atsehetany zany valiteny nampangoraky foko nalahelo aho ary nitomany aho tsy hoe nalahelo lasa dranomaso aho hoe ahoana ny afaranany ty malagasy tiky satria izao ny segy izao ny ministre ny gendarmerie ary tsy navoaka ny Gasikara ao ny zanantany anazy hoe efa nigadra ve anao monsieur Gelé ary nanaiky izy devant télé hoe efa nigadra izy nefa mbola lasa segy lasa ministre ny gendarmerie zany ve hitanareo normal tsy ampalahelo fonao hoe ahoana zany firenena zany ary nigadra tsy affaire politique fa nigadra nanao corruption ampalahelo zany ary io ranomaso ny latsaky iny nambarako anareo c'est la première la dernière fois anareo mahita ny andro biary lasa dranomaso ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy ambany lanitra rehetra io raha nampilasa dranomaso io fahoria mahazo anareo rehetrarehetra eran'ny Madagasikara io ny fiakarany vidim-piainan'io tsy fisianana manjery io tsy fisianana manjery manambarany marinao tsy fisiany rano tsy fisiany jiro tsy fisianasa io fampijaliana fanandevoza mihoapefiny zay efatra nataon'ny frantsay mihoapefy zay nataon'ny mpitondra zay ny fandimby teo io ataony André Rajoelina sy tsay Christian io miara apetrapetra am'izany Mamy Ravatomanga fa mbola ho avy ny masoandro ny balika ry zala ivoaka avy anantsinanana io masoandro io fa ny aminareo ny fijerevanareo any masoandro io ivoaka avy anandrefana ka ilentika anantsinanana fa ny vahoaka malagasy anananjara masoandro ivoaka avy anantsinanana ka ilentina anakany manandrefana 7 rangany anareo fa raha ihany any tompo zanarina nahary namboatra nyty tany sy ny firenena ty fa mbola ho avy aminareo tsy mety ary tsy ho ela mankasitraka anareo nanomeny ny sazy miantona ny ray aman-dreny iny fa tsy hijanona eo ny vahoaka ary tsy hijanona eo zahay na anareo miteny hoe be vava fotsiny zay anatin'ny Facebook ato hainareo angany stratégie sy zavatra rehetra ataona ihany fa ho avy eo zay aloha nazoko ambaranareo kely zay androany fa mbola ho hitanareo tantara ty fa tantara mbola mitoy ty kilalao mbola hoela ty dia volako lave zay ranga efa kahita eo tsika Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?